Miavana malalo amin'ny tompo ho amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Mivavaka isika. Indreny alehibe ny fitiavanao anay raha eo dia navelanao hatratrity alahady farany amin'ity volana May, volana fahadimy amin'ny taona 2022 ity izay. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay nety ianao niaro anay tantana anay nanasitrana anay ary nampandresy anay ka natratrara anay zao volana fiafarany volana zao. Afianao Jesosy Tompo, oka aminay rehetra indray ny fahafinofranao masina totsaroana indray fa ianao dia miseho Andriamanitra ray, miseho Andriamanitra zanaka mpamonjy ary indrindrindrindra fananao masina dia omenao an'izay rehetra ninanao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny filazantsara araky Luka toko 10. Luka toko 10 raisiny ery amin'ny 5:12 ka hatramin'ny 4:20 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity alahady 30 May 2022 tia zay alahady farany amin'ny taona 2022 amin'ity volana mety. Alahady ny Trinité no ilazana zao alahady zao na alahady ny ray zanaka fanamasina. Ny teny hoe Trinité dia tsy hita firy ao amin'ny soratra masina, tsisy teny an'izany ao, fa ilazana kosa momba n'Andriamanitra ray, momba n'Andriamanitra zanaka, ary momba n'Andriamanitra fanamasina. Ndeha lovaka itsika ny mofinaina izay mirenina antsika ny afatra an'io. Luka toko 10 andiny 7:12 ka hatramin'ny 4:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary ny 70 niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe, Tompo, na demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fo Jesosy taminy, izao nahitany Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana anitsaka ny menarana sy maingo sy andesy ny hery nana amin'ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninina anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany olo zany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe, mideranao aho raiko tompon'ny lanitra sy ny tany, rehefa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina ka nasehonao tamin'ny zaza manadinika, eny raiko fa izany sitrako. Ny zavatra rehetra efa natotry ny raiko ary tsy misy malala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianany izy dia nilaza taminy manokana hoe, sambatra ny maso zay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminantsy mpanjaka maro no maniry ahita zay hitanareo fa tsy nahita, ary maniry arezerenareo fa tsy nare. Ny masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mirabana manokana ny vehivavy, ny renim-pianakaviana rehetra amin'ity andro fetiny reny ity. Ny afatra ho anareo vehivavy sy ho antsika rehetra izay manatsofina ety miaina dia le Luka toko 10 ery amin'ny 20 tapany farany manao hoe, mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Eto mpianatra 70 efa nirahana nanambara ny filazantsara tetsy sy teroa tamin'ny andron'ny Jesosy dia feno fifaliana sy feno firavoravona rehefa vita ny asa zay nanirahana izy ireo. Koa Jesosy koa aza dia feno fifaliana satria lazaina koa fa ravoravo tamin'ny fanamasan'i Jesosy. Ka velom-piderana nanao hoe, mideranao aho raiky tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy manatsaina zany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko fa izany ny sitrako.
tiana manamaka ry havana fa ny zavatra rehetra dia ao amin'Andriamanitra ray ny loharanony sy mampahatra azy ary ny efarany zavatra rehetra. Andriamanitra ray matsy no endohany zavatra rehetra ary Andriamanitra ray koa no fiarahany zavatra rehetra. Izy lay alfa sy omega. Eto dia Jesosy no nampiseho zany tamin'ny olona tiany. Zany hoe ao amin'Andriamanitra ray zavatra rehetra ny finoany ary ao amin'Andriamanitra ray no farany ary Jesosy no maneho zany ho an'izay tia azy. Koa reto mpianatra reto dia nomena fahefana andrisy ny heretra hanana amin'ny fahavalo. Ka tsisy nampaninina azy akory tamin'izany rehetra izany. Vokany nanaiky an'izy ireo na dia ny fanahy ratsy tena mirivotra azy devoly. Ravoravo nge reto mpianatra reto tena ravoravo izy fitopolona ka nanao hoe tompo na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Noho ny anaran'i Jesosy dia resin'ny Satana mikohoka eo anatrehan'i Jesosy. Satria Jesosy dia voalaza teo am-piandohana fa hoe sitraka Andriamanitra izy no itoeran'ny zavatra rehetra Jesosy Kristy. Eto dia faly dia faly reto mpianatra reto. Fanahitsin'i Jesosy le fifaliana hoe zao hoe manaiky ny mpianatra ny Satana, zany tena fifaliana. Ny tena fifaliana ozy izy dia voasoratra anan-danitra ny anaranareo. Zava-dehibe ry havana. Zany hoe voasoratra anan-danitra zany ny anarany. Satria afaka mifanatitava mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra. Afaka miara-monina amin'Andriamanitra. Inona moa no mahoro eo anatrehan'Andriamanitra? Tsy misy. Eto dia sy miaraka amin'ny Jesosy, sy manaiky mibaiko amin'ny Jesosy, sy manatanteraka ny iraka-panavon'i Jesosy dia vonon-tanatana ho azy ny lanitra. Satria voasoratra anan-danitra izany olo izany. Fanasady ty ry havana ny fandininan' ty lohevitra hoe mampiorina mino ny amin'ny fanamasina. Ka atongasy atonganao mba ho feno amboazana tahaka ny reto mpianatra reto, miteza anaiky tamin'ny fanamasina amin'ny ataona rehetra, miteza indrindra koa ho feno fankatoavana ka anaraka mibaiko ny Jesosy Kristy amin'ny mampanompo ny Kristy asy ianao dia miteza akaton'ny teniny sy anatanteraka ny didiny. Vokany voasoratra anan-danitra zay rehetra manao izany. Tsy avenan'Andriamanitra ngaiay fa andesy ny heretra anala amin'ny fahavalo ianao ka tsisy hampaninina anao akory. Maro samihafa ry havana ny zava-manahirana ny isa-tokantrano. Tena tsaroana miatra aminay na olo fitenenana ny zavatra misy sy manahirana ny tsy tsika eto a Madagasikara ihany io fa manerina n'izao tontolo izao. Ka mahalony zany indrindra ireny mpianakaviana no azo lazaina hoe tena mizaka ny tsiran'aina na mitorina faisana, satria izy ny mahita ny atsipiriny zavatra amin'izao eo nivony isa-tokantrano sy ny sambaravany. Eto dia vokatra ny fikelezanao aina sy miasa amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana izany dia tsy avenan'Andriamanitra raha tsy voasoratra anan-danitra ny anaranao
zay mikelaina amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ivonivonivony ankonana, nivony fiarahamonina, nivony fiangonana, ary maninona mihitsy moa manerana azy zao tontolo zao. Satria filazantsara likaka teo dia lazain'ny mpandinika hoe filazantsara ho an'ny sokajin'olona rehetra, na veza izy na veza, na koa ho an'ny olona manerana zao tontolo zao. Atika miteny hafa ny filazantsara lika dia filazantsara universel, zava-dehibe eto. Satria hatramin'ny zaza madinika azy dia ataony mahita fity eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mity andron'ny tiravana miteza ianao araiky tsara an'i Jesosy, miteza ianao anaraka ny baikiny ary tsy avelany hiady rery ianao fa miaraka aminao ny fanahy masin'Andriamanitra, ka hahatonga anao atsapanay fa nataon'Andriamanitra mandresy ny heretra hanana amin'ny fahavalo ianao ka tsisy hampaninona anao akory. Rehefa feno fankatavana ianao, feno fanolora-tena amin'ny ataonao rehetra, anehoanao fa tian'i Jesosy ianao avonina anao viverina eny ho maty-maty-koa aza ho amin'ny fanompona azy sy fanolora-tena an'Andriamanitra ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny zay nataonao menombelona amin'ny fanahinay. Ampandroso anay bebe koa ho amin'izany asa fanompony zany, ary tsy hanao zany amin'ny fimonomonomana fa natateraka zany tokoa amin'ny fifaliana sy firahavavona, satria ny Fanahy Masina zay nomenao anay dia manoditra anay ao amin'izany fifaliana sy firahavavona zany ka mahatonga anay mitozo hatrany ho amin'ny asa fanolora-tena ho anao sy asa anehoana amin'ny voninahitra ao. Dia mba taty arao amin'ny isam-baravarana sy sonokatandro zany indrindra amin'izao fitengeny zay tsaroana manokana nengeny ampahirezy ireo tompo fa tianao ampandrosoana ho amin'ny fahatsaranao sy ny fahalehibeazanao zay tsy raha avy. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra, masina anie naranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, mionay niny anina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelany azy noloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anaranay Zanaka ary Fanahy Masina izao fiadanana eo manongalahy ary fitiavana mba mifona avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ary ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levo. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.